Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao zahay, riray be fahasoavana sy be famindram-po noho ny am' Jesosy zanakao lahay tokana mpamonjy anay. Izy no mpanavitra anay, izy no mpamonjy anay, izy no manafaka anay ka mamila toerana anay tokoa, hiala tamin'ny maizina ho amin'ny mazava, hiala tam'izay tsy misy fiadanana ho am'izay misy fiadanana mandrakizay, hiala tam'izay tsy misy fanantenana ho amin'ny fanantenana velona sy mety levina mandrakizay. Ny rehetra zahay manatona anao zahay, manatona anao ny tsirairay aminay mba handray zava-soa. Ny zava-soa dia ny filazansaranao no mitondra azy. Ianao Jesosy tenany zay refeo no mitondra azy. Ka dia mangataka aminao zahay iray be fahasoavanao, mba horenay Jesosy zanakao, mba horenay ny feony, mba horenay ny asany, mba horenay koa tompo ny filazantsara momba azy. Dia manampianay ianao ka mitarihanay amin'ny fanahinao masina raha horeny teninao zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika am'izao dia raha sika mahita zany, arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily masina. Izany dia ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 12. Romanina toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 12. Izany dia isan'ny teny zay natao ho torina amin'ny alahady tolakandro ny alahady 7 manaraka ny Trinité masina amin'ny fiangonana Luterana Malagasy. Rehefa raha mahita ary zany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, satria efa no amarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa ny efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro amonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty amonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasatra sahay maty azy amonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Koa mainky aza ny amonjeny antsika ho afaka mifaty ezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny fahafatesany zanany, mainka ny amonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana. Ary tsy izany ihany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahazoantsika ny fihavanana ankehitriny. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy tompo. Ny epistily masina ho an'ny Romanina dia isan'ireo zay nosoratany Paoly apôstôly. Amin'ny mpandinika soratra masina dia tondroina manokana ho epistily finoana ity epistily ho an'ny Romanina ity. Ary marina tokoa izany. Araka zany maha epistily ny finoana azy zany dia isan'ny vetin-javatra ambara, isan'ny vetikanina zaraina ato amin'ity teny ity ny fanamarinana amin'ny finoana. Zany hoe fanamarinana ny mpanota amin'ny finoana zany.
zay no isan'ny vety zavatra zay ambara eto. Efa nolazaina teo ary tompoko fa Paoly apôstôly no mpanoratra azy. Tsy tahaka ny epistily hafa zay soratany Paoly moa anefa izy ity, fa ny fiangonana tao Roma de tsy mba Paoly apôstôly nanorina azy fa olo-kafa. Olo-kafa mety ho mpianatry ny apôstôly ihany ve angamba izany, kanefa ny mazava de olo-kafa ary inoana fa tsy apôstôly azamoa. Ka dia izay no andrenesatsika azy eto fa ity fiangonana tany Roma ity dia manandaza sara laza izy ity, sara laza ny finoana. Paoly apôstôly tena ny milaza azy hoe efa reo izy raha manoratra ho an'ny kristianina tany Roma izy efa re nilaza ny finoanareo, efa rerany zao tontolo zao nilaza ny finoanareo, sara laza tamy finoana ny fiangonana tany Roma tamin'izany fotoana zany. Ka dia zany resaka finoana zany indrindra no azo lazaina hoe vetin'ity teny zay anjaratsika ity, indrindra moa fa ny fanamarinana amin'ny finoana. Ity fanamarinana amin'ny finoana ity dia mahasahana indrindra toko anakenina amin'ny epistily masina ho an'ny Romana, manomboka amin'ny toko 7 zany ka hatramin'ny toko 9, ho tany saitsika ihany zany fa tsy hoe verarina akory. Ka dia zay tena anjaratsika moa de amin'ny toko 15, ho tany saina ihany izy rehetra satria ilaina zany. Ao amin'ny toko 13 dia andrenesana hoe ny fanamarinana amin'ny finoana dia ihazonana tokoa ny fahamarinan'Andriamanitra. Fahamarinan'Andriamanitra zay andraisatsika mpanota ny fahasoavana noho ny fahamendrehan'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny toko 13 ihany fahamarinana, fanamarinana amin'ny finoana koa zany zay ihazonana ny olona rehetra ka ilany ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Ihazonana ny fitoviana moa zany tena marina, ihazonana ny fitovian'ny olona rehetra ka ilany izy rehetra ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny toko 14 dia fanamarinana amin'ny finoana zay ihazonana ny fampianarany soratra masina zay maneho any Abrahama ho no hamarinina tamin'ny finoana fa tsy mba tamin'ny asa. Ao amin'ny toko 15 dia fanamarinana amin'ny finoana zay mampihavana ny olona amin'Andriamanitra sady miasa ho fanonera-keloka noho ny otan'Adama zay hahafatesan'ny olona rehetra, noho ny otany Adama ho isika zay hahafatesan'ny olona rehetra. Ary ny toko 16 dia fanamarinana amin'ny finoana ihany koa zay manafaka amin'ny ozony ota. Ny ota dia mahatonga ozona, mahatonga fahatezerana, ka dia manafaka am'izany ozony ota izany ny fanamarinana amin'ny finoana. Ao amin'ny toko 17 zany ny ilazana fa ny fanamarinana amin'ny finoana dia azo lazaina hoe manafaka ihany koa ansika taranak'olombelona mpanota amin'ny zogany lalàna. Ary ny farany ao amin'ny toko 19 dia fanamarinana amin'ny finoana zay andraisana ny fiainam-baovao mba amin'ny zava-tsoa rehetra momba azy. Reo ary ny famelarany apôstôly ny atao hoe fanamarinana amin'ny finoana ao amin'ity epistily masina ho an'ny Romanina ity, zay tena anjaratsika ary dia ao amin'ny toko 15 izay ilazana fa ny fanamarinana amin'ny finoana dia mampihavana ny olona amin'Andriamanitra, ary zany dia miasa ho fanonera-keloka noho ny otany Adama zay hahafatesan'ny olona rehetra. Zay ary no resaka eto zao.
ambara voalohany indrindra ary fa raha ity resaka fanamarinana amin'ny finoana ity no heverina zay tena tondroiny, zay tena ambarany, zay tena asehony, zay tena asandrany ambony de ambony, dia ny asan'i Jesosy. Ny asan'i Jesosy dia ny zaliany, ny nahafatesany teo amin'ny hazo fizaliana toy ny olona mavesakeloka indrindra, na dia tsy nanao rasy aza ny tenany sady tsy nisy fitaka akory teo ambavany. Izany no ambara, kanefa tsy zany ihany fa aseho tokoa ny asan'i Jesosy tamin'ny nisanganany tamin'ny maty ka velona mandrakizay sy maty intsony. Zany ary no votoatiny ty atao hoe fahamarinana na fanamarinana amin'ny finoana ity. Zany no aseho, zany zavatra ambara, zany zavatra tondroina fa tsy zavatra hafa. Kanefa ambonin'izay sady isan'izay ihany koa dia ny filazantsarany Pentekosta, zay fanomezana ny fanahy, isan'ny ambara ato zany. Amin'ny filazantsarany zaonina manokana dia rehefa nisangana tamin'ny maty Jesosy dia am'izay ihany koa no anomezany ny fanahy masina. Fa raha mandinika manokana ny filazantsarany liokasika, araka ny lioka moa zany, dia misy eran'elam-potoana ihany ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny fanomezana ny fanahy avy any amin'ny ray. Ka dia zay zany dia tsy fitoviana zay tsy de tena mahafaoka ny vetin-javatra loatra moa. Eto ary isika dia milaza fa Jesosy dia ilay ny zaly. Izy no ilay ny zaly. Raha ity teny anjaratsika ity no milaza azy, de hoy ny apôstôly hoe aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika ho izy fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ny fahoriana ambara am'izany de tsy fahoriana fefahoriana, fa ny fahorian'i Jesosy indrindra izany, ny fizalian'i Jesosy indrindra no ambara am'izany. Ny antom-pifaliana de zao fiombonana am'izany fahorian'i Jesosy zany, fiombonana am'izany fizalian'i Jesosy zany. Zay no raisitsika tamin'ny batisa masina. Ao amin'ny batisa isika dia miomby mpizaliana am'i Jesosy, natao hiara-dalana am'i Jesosy am'izany fizaliana zany. Ko raha misy fizaliana miatefa amin'ny olony ety antany, miatefa amin'ny olony Jesosy ety antany dia zao tsy hafa izany fa fandraisana anjara amin'ny fizalian'i Jesosy zany. Ka dia zany indrindra no lazaina hoe aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Tsy misy olona tena maharitra zany, fa tokana ny tena maharitra dia Jesosy. Izy no naharitra ny fahoriana, izy no nianjadia ny fahoriantsika rehetra, ka dia izy no maharitra am'izany. Izy Jesosy indrindra zany no ilay ory, kanefa dia tao anatin'izany fahoriana zany dia nanana faharetana izy. Tsy vitan'izany ihany fa ny faharetana dia mahatonga fahasaram-panahy voazahan-toetra. Jesosy indrindra no ambara am'izany, ary ny fahasaram-panahy voazahan-toetra dia mahatonga fanantenana. Ka dia tsy milaza ny maro zany, tsy milaza ny kristiana zay mizaly aloha zany, fa milaza ny Jesosy ilay tokana tena ny zaly. Ary isika zay nino azy dia mandray anjara am'izany fizalian'i Jesosy zany. Manaraka an'izany dia ambara ihany koa ny fahafatesan'i Jesosy, fa isany zava-pototra eto ihany koa izany. Ambara eto zany amin'ny 10 manao hoe fa raha fony mbola fahavalo azy isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany Jesosy indrindra izany. Ny fahafatesany Jesosy teo amin'ny hazo fizaliana zay filazantsarany zoma masina dia fahafatesana zay mampihavana sika amin'Andriamanitra zany. Koa dia zany indrindra koa no lazaina eto hoe tokony hampifaly asika. Aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra,
ny voninahitr'Andriamanitra dia ny nahafatesan'i Jesosy sy ny fisanganany tamin'ny maty. Zany ny voninahitr'Andriamanitra, voninahitra miafina izany, voninahitra sy mba tahaka ny fiheverasika olombelona mpanota azy zany. Zany no zava-dehibe zay aseho eto koa ny filazantsara ny fahafatesan'i Jesosy. Ary manaraka an'izay dia isan'ny votoatin'ity teny zay anjarasika ity ihany koa ny fisanganany Jesosy tamin'ny maty. Dia ambara ao amin'ny toko 110 ihany koa fa raha 10 azy asika nampiavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesany zanany, maika hoy ny apôstôly ny hamonjena asika amin'ny fahavelomany ankehitriny. Ny fahavelomana zany dia ny fahaveloman'i Jesosy zany, ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany, ny fahavelomany tokoa satria sy maty intsony izy fa velona mandrakizay. Ka dia am'izany koa no efa nampiavanina ansika ankehitriny. Ka dia reto zavatra telo reto zany zay iray ihany moa: ny fijalian'i Jesosy, ny fahafatesany Jesosy, ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty ka avelomana mandrakizay. Zay no tena votoatin'ny zavatra zay ambara eto. Manondro an'izany ny zavatra rehetra. Ko eto ary dia ambara hoe satria efa no hamarinana tamin'ny finoana isika, izay tena hanamarinana sika zany dia sy hafa fa ny fijalian'i Jesosy, ny fahafatesany Jesosy ary ny fisanganany tamin'ny maty. Izany no mampihavana ansika amin'Andriamanitra. Efa vita fihavanana amin'Andriamanitra isika noho ny fahafatesany Jesosy sy ny fisanganany mba amin'ny fijaliany raha teo. Koa noho izany dia efa nahazo fanatonana isika, hoy ny apôstôly. Ny olona mihavana zany ane ka olona afaka manatona, afaka mifanatona. Fa isika dia afaka manatona ny ray, afaka manatona an'Andriamanitra isika noho ny finoana ny fahasoavana zay toerasika am'izao izy. Ka noho izany dia aoka isika ifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, voalaza teo zany, ifaly amin'ny fahoriana koa azy. Ary manaraka an'izay dia reto koa ny hasarobidiny gn'asa nataon'i Jesosy. Jesosy dia ilay maty tamin'ny fotoan'andro. Fony sy mbola nanan-kery isika, malemy tanteraka isika noho ny ota, dia maty Kristy. Maty Kristy hamonjy ny rasy fanahy. Tsy vitany hoe tsy manan-kery fotsiny sika fa rasy fanahy. Ka dia inona moa ny tokony ho anjaran'ny olona tahaka an'izany? Fahaverezana mandrakizay no mendrika ho anjarasika. Kanefa dia ambara eto fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty tamin'ny fotoan'andro Kristy hamonjy ny rasy fanahy. Isika zany rasy fanahy zany, isika no osa sy misy herina dia kely akory azy. Am'izay ary dia maty no agnaran'izany. Tena maty isika fa ny fahafatesan'i Jesosy no amonjena sika zao. Ka dia ambara eto fa raha mbola rasy fanahy isika dia famonjena ny rasy fanahy indrindra ny fahafatesan'i Jesosy. Ambarany apôstôly ny zava-misy. Raha ny amin'ny olombelona eto an-tany, raha ny fiarahamonina sika olombelona mpanota dia zao: tsy misy ane olona manaiky ho faty hamonjy ny olona marina azy. Raha misy atao hoe olona marina dia tsy misy olona hanaiky hamonjy ny olona marina, hanaiky ho faty hamonjy ny olona marina. Zany dia zavatra tsy misy zany. Angamba hoy ny apôstôly misy ny sasany manaiky ho faty hamonjy ny manao soa. Samy hafa reo zany. Misy gn'atao hoe manao soa araka ny fijerin'ny olombelona, kanefa misy gn'atao hoe marina koa. Fa tsy misy olona manaiky hamonjy ny marina. Matetika ny marina dia manembasembana ny olona, manembasembana ny fiainan'ny olona andavanandro ny marina. Dia ao indrindra ny isiany atao hoe marina mizaly. Matetika zay atao hoe marina dia mizaly izy, mizaly ny fiainany noho ny fahamarinany. Ka dia aleo ny olona aza sahy ho maty hamonjy zay manao soa hay. Fa sy mba izany ny toetran'Andriamanitra tompoko. Fa Andriamanitra mampiseho ny tena fitiavany asika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy asika Jesosy. Maty hamonjy ny mpanota Jesosy.
maty hamonjy ahy izy, maty hamonjy anao izy, maty hamonjy asika rehetra izy. Fa isika dia mpanota, fa sy tonga hiany sy ny marina izy fa ny mpanota. Koa dia maika aza ny hamonjeny asika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa ny hamarinina tamin'ny rany isika. Zay koa zany zavatra ambara eto. Asongadina manokana eto ny filazantsarany Zoma masina tamin'ny andasahan'i Jesosy ny rany zay manadio asika ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra. Reo ary zany ny tena manafaka. Reo ary ny tena ifaly asika mpanota. Reo ary ny tena maneho fa tena famonjena ny fizalian'i Jesosy, ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fisanganany tamin'ny maty ka velona mandrakizay izy. Avy am'izany no andraisansika ny fihavanana tokoa. Avy am'izany no nandraisana sika na dia fahavalo aza isika dia efa nampihavanana tamin'ny ray. Maika fa rehefa tonga mpihavana amin'Andriamanitra isika dia izy indrindra no mamonjy asika, izy no manafaka asika, izy no azahoasika fihavanana sy famonjena mandraka kehitriny. Koa mahazo matoky isika tompoko. Fa Andriamanitra dia tia ny olona rehetra ho vonjena. Mbola fahavalo ny olona dia efa namonjy azy Andriamanitra. Koa rehefa nampihavaniny ny olona dia efa tonga havan'Andriamanitra dia maika mamonjy azy Andriamanitra, maika manafaka azy Andriamanitra, maika manavitra azy Andriamanitra, fa sy sanatriany mifanohitra am'izany. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mbola hivavaka sika. Misaotra anao zahay Andriamanitra raha fahasoavanao noho ny teninao zay milaza soa, milaza fihavanana, milaza fampihavanana, milaza famonjena, milaza fanavotana. Avotsy zahay ho afaka amin'ny fiheveran-diso, ho afaka amin'ny fizerena vilana zay mahazatra anay. Avotsy zahay hiala tamin'ny fisainana zay raiky tapisaka am'izao tontolo zao fa sy mety mandray zay atolo zao. Mitenena aminay ianao Tompo ka faho zahay amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy. Amen.